Pejy afa-tanteraka kosa indray manandratra ny fizahantany ilay hetsika ITM andian'ny fahadimy izay tontosaina etsy amin'ny Carleton Anosy nanomboka tamin'ity andron-droany ity fanamby lehibe no napetraka ho an'i Madagasikara. Tsy maintsy asiana ezaka nefa izany raha tiana ny ahatratra ireo fanamby ireo. Nametraka vina ny ampitombo avy-roen'ny mpizahatany tonga eto Madagasikara ao anatin'ny 5 taona ny ministeran'ny fizahantany nandritra ny fanokafana ofisialy etsika Salon International du Tourisme na ITM andian'ny fahadimy etsy amin'ny Hôtel Carleton Anosy. Voafetra ihany anefa ny ezaka fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany ho antsika satria €2 fotsiny ny vola ompana amin'izany ho an'ny Madagasikara raha toa ka efa mahatratra €20 zany ho an'ny Indosy Maorisy. Nametraka ny paikady ahitana teboka 12 ny ministera piay anarenana ny sehatry ny fizahantany. Manao stratégie tsika mianakavy tsy ministère du tourisme tsy manao ratsy fa tsika rehetra membre du gouvernement tokony hidirana an'izay stratégie zay hoe inona stratégie nationale tsika momba ny fampandrosoana ny fizahantany satria fahafantako azy tsy misy stratégie fa ho manaraka an'izany misy contrat de destination zay anaraka hoe fanekena zany hoe zay atonga vahoaka aty aminay akany Madagasikara zay no ndeha soniavintsika miaraka amin'ny Sinoa androany dia akany La Réunion zany zay anao mitovy amin'izany akany France anao mitovy amin'izany akany Afrika Atsimo anao an'izany dia androany après-midi amin'ny 10 eo ambassadeur any Afrika Atsimo dia ankivolantsika mba hanao ihany koa contrat de destination aty Madagasikara. Efa misy teti-bola hatramin'ny €320 ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Nosy Vanille izay misy any Madagasikara natokana piroboroboana ireo arena ara-pizahantany ao amin'ireo nosy mpikambana izay indrindra no antom-pisian'izao etsika ITM ataona 24 zao. Ny fanomezan-danja manokana ny arena misy ao amin'ireo faritra 20 eto Madagasikara amin'ny alalan'ireo trano eva maro samihafa io ny tena mampiavaka aty andian'ny fahadimy amin'ny ITM izay karakarany Bureau National misahana ny fizahantany na ny ONTM ity.